Fa iza tokoa moa ny asan'Andriamanjato vao ny ahafantarany maro azy dia zanaky pastera Andriamanjato Richard ary efa antaonany maro no nanombohan'ny hiditra teo amin'ny sehatra ara-politika fampahafantarana misimisy kokoa mahakasika azy ary entiny vola ravoavy. Zanaky pastera Andriamanjato Richard ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ny taona 7,700 hatramin'ny taona 7,700 iny asan'Andriamanjato manambady ary mananjanaka telo mianadahy. Raha ny fianarana nataony indray dia manampahaizana momba ny fizika sy matematika ny PDS Antananarivo vaovao. Teo amin'ny sehatry ny politika dia nanomboka ny 30 taona no nandray andraikitra teto amin'ny firenena iny asan'Andriamanjato. Efa Prime Ministra lefitra amin'ny sanany rarambahiny ary ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ireo fitondrana ny fandimby ny tenany. Ny lohany nahavoatendry azy ho PDS Antananarivo renivohitra dia ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ministra misahana vonjimaika amin'ny fizahan-tany Andriamatoa ny asan'Andriamanjato ary izy no hitondra ny tanàna Antananarivo mandrapisin'ny ben'ny tanàna voafidy. Fifidianana ben'ny tanàna izay vinavinain'ny senito tanterana amin'ity taona 2024 ity ary betsaka ny manomba-tombana fa mety anisan'ny kandida matanjaka amin'ny fifidianana io Andriamatoa ny asan'Andriamanjato PDS Antananarivo renivohitra.